Aokay ara-mivavaka isika rehetra. Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa tsy mitsahatra miasa ianao, manao ny asanao isan'andro ianao, ary anankiray amin'izany ny fanavaozana izay ataonao eo ny fiainanay tsirairay. Misaotranao zahay ny fananao masina, tsy mety mangina fa miteny hatrany, ary mifono aminao zahay fa matetika dia manetsy tatiny toa tsy mahareny na zatra fandrenesana, dia avelanay andalo fotsiny aminay ny teninao. Amin'ny teny ity mitenena indray araka ny fombanao, fa mihaino izahay mpananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Miarahaba amintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohany fiangonana Riabana amin'izao andro ivony natampony amin'ny isan-taonana Moibao eto Mitobo Betesda Moibao, ka anipanantsika ireto mpiomana marobe 720 mianaka ireto. Asan'Andriamanitra amin'ny fanavaozana tokoa izany. Ny anjarantsika amin'ny toroteny amin'ity tampony isan-taona ity dia ny teny fanevy, izay raha marina dia haitsika rehetra mitsinjery, satria efa nampiainantsika nanomboka tany Ankaramalaza ny Romanina 12 andininy faharoa bizany. Romanina 12 andininy faharoa bi. Romanina 12 andininy faharoa bi. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Riray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoava sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny toetrandro iainantsika riavana dia misy ny ririnina sy ny lohan-taona, misy ny mangatsika sy ny mafana, fa ny fiainam-pinoantsika dia raharano tenin'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra mazava tsara, mba tsy ho mafana na mangatsika isika, tsy eo anelanelan'izany akory, fa izay hitomboantsika isan'andro amin'ny finoana sy hitomboantsika isan'andro amin'ny fiatsarana, amin'ny fitondran-tena masina. Izany dia vavaka atao isan'Alahady farafarakely, fa izany dia atao isaky ny misy fanompoam-pivavahana liturjika. Vao malimoaly isika ny tety dia natao izany vavaka izany. Tonga eto isika no any dia natao izany vavaka izany. Tsy natao hatao tsy anjery na hoenoina pahazara, fa tena manongila tsofina mihaino izany vavaka izany Jesosy, ary tena miasa koa
ka mijery isan'andro ny masony, manao sy manatanteraka izany fanavaozana amintsika izany, mba hitombo sy hatsara isan'andro amin'ny fitoratena masina. Ity efa mpiarianina hoe tsy zavatra roa samihafa sarahina tanteraka ny fiainana ny finoana sy ny fitondran-tena. Fa ity dia filazana mazava tsara, ny fitondran-tena dia fanehoana tokoa izay ao anaty amin'izany finoana izany. Izany indrindra no hita amintsika amin'izay amaran'ny tenin'Andriamanitra araka izao epistily nosoratana ho an'ny fiangonana tany Roma izao. Fa mikely aina sy misasana tokoa ny apôstôly Paoly manitsy izay rehetra heverina ho fahatsoana ara-pampianarana, manorina sy manamafy ny asarobidiny fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana noho ny fahasoavan'Andriamanitra, kanefa sy natao teboka farany teo ny fiafarany toko farany amin'ny folo izany. Fa amin'izay anohany ity toko farany amin'ny folo ity dia hoy izy, koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy, vokatry ny fiainana ny finoana marina izay tsy fiainana mampiolon'olona anao, tsy fiainana mampitoka-monina anao, fa fiainana mampifandray anao tsara amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, fiainana izay nandrava ny hevitry ny fisarahana rehetra mba hananao fihavanana marina tokoa, fiainana izay tsy ilazana ny fiainanao manokana fa ilazana ny fahavelomanao ao anatin'ny fiarahamonina marina tokoa amin'izay nametrahan'i Jesosy ianao amin'izany. Io no lazaina indrindra ko amin'izany, mangataka aminareo aho rahalahy, mba hiseho sy ariary ny vokatry ny finoana, araka izay nitariana azy dia tsy hoe mangatsiaka izao ny finoako na mafana izao ny finoako, sy miakina amin'izay heverana amin'ny tenanao, sy miakina amin'izay itiavanao hoe hataoko mangatsiatsiaka ty androany, dia hataoko mafana be ty raha ty, fa tokony ny tenin'Andriamanitra mazava amin'ny alibe ny asan'Andriamanitra izay tena tianao, amin'ny asarobidiny tenin'Andriamanitra izay atolony ianao amin'ny fitiavana, dia io no hitomboanao sy hivelaranao amin'ny finoana, ary amin'izany fitomboana sy hivelarana ny finoana izany no mba hitomboanao sy hivelaranao koa hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondran-tena masina. Mazava tsara izay lanjany ny tenin'Andriamanitra, fa sy fitakiana ny fahatanteranao anio anio, fa mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, izy no manao izany fanavaozana izany, fanavaozana ny saina, fanavaozana ny fo, fanavaozana ny
ny fiainana rehetra isanandro. Ankoatra ity Romanina 12:15 dia izao koa nolazain'i Paoly ao Korinthiana 2:7-7. Raha misy olona ao Kristy, ireo tonga olom-baovao ireo. Fa izany tokoa no dikan'ny batisa. Isika nesoron'Andriamanitra tamin'ny tontolony maha olony ota fiainana ny Adama ela, mba hiposaka sy hitombo isanandro ny olom-baovao hoy Martin Luther. Io fanavaozana ataon'Andriamanitra ao anaty nanomboka tamin'ny batisa dia hitombo sy hiposaka isanandro koa ny olom-baovao. Fa asan'Andriamanitra mandevona ny Adama ela ao anatintsika. Ny zava-misy anefa matetika dia isika mialokaloka amin'ny hoe ny loloha lanitra kaleny na dia tanika solafaka olombelona fahatsianteny. Izany dia fahanamarina tena tanteraka, fialana sy fialoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa. Ary izany indrindra no itenenana isaky ny misy fanokanana na mpianatra na tompon'andraikitra hafa eto amin'ny fiangonana ka metrahana fanontaniana lehibe izay mbola apetraka aminareo 5:20 mianaka hoe manaiky tokoa va ianao fangataka isanandro ny tompo mba handray ny fanavaozana sy ny fampahirezana avy amin'ny fanahy masina. Fa amin'izay anavaozan'Andriamanitra antsika ao ny batisa dia mitsoina koa isika hiaina ny fiainam-pivavahana marina isanandro. Zava-dehibe izay antsoany ten'Andriamanitra antsika hoe famiova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zava-misy dia izao, tsy hoe lany andro manamary-tena hialoka amin'ireo fomba fialokalofana nolazaina teo ihany isika, fa lany andro koa manameloka ny namana, manaratsy ny hafa. Fa araka izay vavaka nataontsika koa tamin'ny vavaka tao anaty alitara dia nangataka tamin'ny tompo isika ka nanao hoe hazavao amin'ny fanahinao masina ny fonay, hanehoanay marika tsara haray ny zanakay sy ny mpiasanay, tsy anafintohinanay azy na amin'ny teny na amin'ny asa. Ity dia fanamafisana indrindra izay fiainantsika izany fanavaozana
ataony fanahy masina izany ka ahatongatsika ho afaka manome modely marika tsara haray ny zanaka ao an-trano, haray ny mpiasa ao an-trano, haray ny mpiasa ao amin'ny toeram-piasana, arahina eo amin'ny fiarahamonina. Ary zany dia tsy marika tsara na modely amin'izay fahaizana miresaka ihany, fa marika tsara sy modely amin'izay fanehoana ny vokaky ny finoana eo ny fiainantsika isanandro. Imbetsaka no amerimberenana sy ilazana hoe mahomby kokoa ny fahatsaram-pitondrantenantsika eo anivon'ny fiarahamonina ho fitaomana sy fisariana ny olona ho an'i Jesosy. Toy izay ny teny maro sy mahafinaritra ataontsika na manipony fotoa malalaka ny fotoam-pifoaza na mitoro-teny izay rentsika isam-potoana. Zany no zava-tsarobidy lazay ny tenin'Andriamanitra sy atolotratsika izao. Nanomboka izany fanavaozana izany tao amin'ny batisa, ny fanahy masina, miasa isanandro miantso sy mitaona ho amin'ny fiainam-pibebahana ny tenin'Andriamanitra, mitarika antsika mba haneho amin'ny fiainantsika isanandro ao an-trano, amin'ny toeram-piasana, eo anivon'ny fiarahamonina manontolo, fa olona izay nandray ny fanavaozana tokoa isika raha misy olona ao amin'ny Kristy dia izay natao batisa zany indro olom-baovao. Fa izany dia tsy fanavaozana izay natao ny fanahy masina indray mandeha, fa izany dia tohizany sy ataony isanandro amin'ny fiantsoana fibebahana sy amin'ny fampahirezana antsika haneho ny hery ny finoana sy ho velona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ity dia tondroina mazava fa miresaka an'izany fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra izany tokoa isika rehetra, ary mitady amin'ny fomba samihafa tokoa izay alalàna izany sitrapon'Andriamanitra izany tokoa isika rehetra. Ary ny sasany dia diso lalana ka mitady fomba azafady olay voambolana tsato-piso 27 teboka hahalalana hoe haity no ampiasaiko hahalalako izay sitrapon'Andriamanitra marina. Fa izay ahitantsika mazava tsy misy fitaka ary tsy misy kilema izany sitrapon'Andriamanitra izany dia izy manavao mamboatra antsika isanandro. Zany no ingaviany tenin'Andriamanitra eto ko amin'izany no lalàna malaza. Fa izany fanavaozana izany dia ny fampiariariana tanteraka ny fahasamihafan'ny olona taloha sy ny olona vaovao, ny ariarian'ny fahasamihafan'ny tontolo sy mba ny fahalovana sy ny fahasamihafan'ny tontolo misy ny fiainana iainana ny fiainana miaraka amin'ny fanahy masina. Ary izany no mahaberesaka rena hoety sy roa fa matetika
ny fahalovana any amin'izao tontolo izao dia manjary fahalovan'ny kristianina koa. Ny fahalovana any amin'izao tontolo izao dia manjary fahalovan'ny fiangonana koa. Ary tena zava-doza izany. Izay lazany ten'Andriamanitra mahitsy sy mivantana dia ny kristianina ho toy ny lalovay, vovoka kely fa misy fiantraikany amin'ny koba manontolo. Izay lazany ten'Andriamanitra mahitsy sy mivantana dia ny kristianina ho fahazavany izao tontolo izao. Fa ny zava-misy ny kristianina ately ny fahalovany izao tontolo izao. Mazava izay lazany ten'Andriamanitra izany amin'ny Mateo 5:13-17. Ianareo ny fanasitana, ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Na ho kely zany, na ho vitsy zany, dia manova sy manavao izao tontolo izao. Na eo anivon'ny fiangonana Luteranina eran-tany, na eo anivon'ny fiangonana Reformé eran-tany, misy hafatra lehibe mitovy ka tazanina sy jerena eo amin'ny fiainana isanandro izany hery ny fanavaozana ataon'Andriamanitra izany. Izao mivavaka asandatra eo anivon'ny fiangonana Luteranina eran-tany sy eo anivon'ny fiangonana Reformé eran-tany. Andriamanitra manavao antsika, hanavao ny fiarahamonintsika, ary isika dia fitaovan'Andriamanitra ho tonga mpanavao ny fiarahamonina. Fa indrisy ny fahalovany fiarahamonina, tonga fahalovany kristianina, tonga fahalovany fiangonana hoy ny antoko bebany fa mivaha amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izao no mariny ten'Andriamanitra mazava tsara koa, izany fanavaozana ataon'Andriamanitra mitohy amin'ny hery ny fanahy masina miasa izany, amin'ny hery ny ten'Andriamanitra miasa izany. Dia lazain'ny Apokalipsy 2:9-10 mazava tsara. Ino avaoziko ny zavatra rehetra. Fa amin'izany ny Apokalipsy dia milaza ny fahatanterahana amin'ny asa fanavaozana nataon'Andriamanitra manomboka tao amin'ny batisa, amin'ny fiainana ny fiainam-pibebahana isanandro, amin'ny fahavelomana amin'ny ten'Andriamanitra isanandro, ka atongavana ao amin'ny Jerosalema vaovao. Zay no marany Apokalipsy 1:1. Ity asa izay natombok'Andriamanitra tao amiko ao aminao ity, izay hanavaozan'Andriamanitra ny fiangonana isanandro ity, hanavaozan'Andriamanitra ny fiarahamonina misy antsika isanandro ity, dia tsy avelany izy tompo raha tsy tonga amin'ny fanavaozana tanteraka ny zavatra rehetra ahafahana miaina ao amin'ny Jerosalema vaovao. Lazain'ny Apokalipsy 2:9-10. Ino avaoziko ny zavatra rehetra. Ry kristianina malala, sanatriany tsy hisy ho azony fahamafisam-po amin'ny fanahin'ny fahazarana, ka tsy hevitra ny ahalehiben'izany asan'Andriamanitra izany manavao ny tsirairay sy hanavaozan'Andriamanitra ny fiangonana mba, mba ahazoana mitondra fanavaozana ny fiarahamonina, ny firenentsika. Fa izao no mariny Apokalipsy 2:9-10. Ino avaoziko ny zavatra rehetra.
raha izany no misy tratry ny fahamafisam-po dia miaina ny fiaina ny Sodoma sy Gomora ho levona tamin-tena. Tena ho levona izay mitoetra sy maharitra amin'izany fahamafisam-po izany. Izany no antony sy ventiny amin'izao antsoavo izao anio hoe famiova amin'ny fanavaozana ny saina, mba manomboka amiko, manomboka aminao tratra ny hery ny fiangonana manontolo izany fanavaozana izany. Hanavaozan'i Jesosy koa ny fiarahamonitsika, ny firenena malagasy. Tena mila izany ary tena miandry izany fijoroana marina ataon'ny kristianina tsirairay izany, ny fanavaozana an'ity Madagasikara malalantsika ity. Saorantsika Jesosy miasa mafy manavao antsika tsirairay, manavao ny fiangonantsika ary mainty manavao ity Madagasikara potika ny fahadovana ity. Mba izay ijoroan'ny fiangonana, mba izay ariarian'ny asan'Andriamanitra amin'ny mahafiangonana antsika, entin'Andriamanitra mamonjy ny firenena manontolo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fananasana izay hatramin'ny taolany mandrakizay. Amen. Ray soa ny fitany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao mandrakizay.